ho ampitomboana aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra indreto izahay vahoakanao, mpanomponao miakohaka eo anatrehanao. Manoloana ny alehibe amin'ny voninahitra ao ry Tompo. Ary izany no mahatonga anay mangataka isan'andro mba ho afaka amin'ny voninahitra anao amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fomba fiasa, amin'ny fisainana, amin'ny fanao rehetra Tompo. Ary hamirapiratra amin'ny ataonay koa ianao Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra. Izany no irianay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraim-baovao izao. Amen. Raha ity hoe miandrasa na koa hoe andao hiandry fiavian'ny Tompo ity ry havana dia betsaka ato amin'ny soratra masina no milaza an'izany. Ary anio dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara sinoptika, Matteo, Marka ary Luka no hozaraina amintsika. Ary miova kely aho izany. Miova kely aho. Inona ilay miova? Tena vakiako mihitsy ry havana ilay soratra masina dia izy iray manontolo, tsy asiana fanazavana. Ho vakiako araka ny DM izany. Io teny am-piandohana teo hoe raha miresaka ny fiavian'ny Tompo dia samy milaza daholo na Matteo na Marka na Luka, fa neny Luka no ndeha hojereko. Ary ho vakiako amintsika araka ny DM madika teny iombonana ny ekimenika eto Madagasikara, satria hitako hoe Luka no manome dindinika maro samihafa ny amin'ilay izy. Izany ary dia hitanareo amin'ny Luka toko faha 17 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 7:30. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny dia hoe ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo farizianina indray kosa no nanontany an'i Jesosy hoe raha voina no ho avy ny fanjakan'Andriamanitra dia mivaliany hoe tsy talaky maso ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho lazaina hoe ity eto izy na hoe iry ery, satria indro efa eo afovoanareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, ho avy ny fotoana hanirianareo hahita anankiray amin'ny andro iavian'ny zanak'olona, kanefa tsy hahita ianareo. Izy ilaza aminareo hoe iry ery izy na hoe ety eto, saingy aza mitotototo makany fa tahaka ny tselatra manelatra sady mahazava hatramin'ny faravodilanitra iray ka hatramin'ny faravodilanitra andaniny. Koa toy izany ny zanak'olona amin'ny andro iaviany. Alohan'izany nefa dia tsy maintsy hijaly mafy izy ary ho lavin'ny olona ankehitriny, toy izay nitsanga tamin'ny andron'i Noa no tonga amin'ny andro iavian'ny zanak'olona. Nihinana sy nisotro ary napakabady sy nampiakarina ny olona tamin'izay, mandrapitandro ny andro nidiran'i Noa tao anatin'ny samby fiara. Tonga ny safi-drano ary nandringana azy rehetra, toy izay nitranga tamin'ny andron'ny Lota ihany koa. Nihinana sy nisotro ny olona tamin'izay, nividy sy nivarotra ary namboly sy nanoro trano. Nefa tamin'ny andro nialan'ny Lota tao Sodoma dia nilatsaka tao ahoram-baratra avy any an-danitra ny afo hamatsoro fara ka nandevona azy rehetra. Toy izany no tonga amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany, izay eny an-tampon-trano aoka tsy hidina hamory ny entany ao an-trano, ary toy izany koa izay any an-tsaha aoka tsy hiverina any an-trano. Tsarovy ny vadin'ny Lota izay mitady hitsitsy ny ainy no avery azy, fa izay manao vihivery ny ainy no ahatahiry azy. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia isy ireo lahy miara-misakafo ka ny iray alaina ary ny iray avela. Isy ireo vavy miara-mikoso-bary ka ny iray alaina, ny iray avela. Isy ireo lahy tafaraka eny an-tsaha ka ny iray alaina, ny iray avela. Dia nanontany mpianany izy hoe aiza moa ry Tompo no hitrangan'izany? Ka nivaliany hoe izay misy ny faty no ifamotoanan'ny voromahery. Amen. Ry havako, ia hoe ity Luka ity no milaza ny Sipriany dia milaza an'ireo karazan'olona rehetra amin'izany fotoana izany ny zavatra ataony ary mampatahotra. Dia misy an'ilay miaraka, misy ny miara-misakafo izy dia ny iray alaina, ny iray avela, misy miara-mitoto vary na mikoso vary, ny iray avela dia ny iray raisina, dia misy ny eny an-tsaha. Dia lasa saina mihitsy ao anatin'izay ary zary mba ahoana amin'izany fotoana izany. Dia engany ry havana mba tsy ho varambarina amin'izao fiainana izao ary isika, fa tena hiomana tokoa, tena hiandry an'izany fiavian'ny Tompo izany. Amen. Mivavaka isika. Dia misaotra anao Tompo fa tianao izay. Matoa.
anambaranao ny zava-misy amin'ny tahaka izany. Saingy anie mba tsy ho lany andro amin'ny zavatra tsy mahasoa amin'izao fiainana izao izahay, fa tena hiomana tokoa ka anisan'ny ho raisinao rehefa ho avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.